Vavao ny fanatanjahantena kosa ary maro ireo atleta sy mpilalao avy eo anivon'ny CNAPS no niaron'ny voninahim-pirenena zany atao anatin'ireo lalao samihafa izay nandraisana anjara ho fanomezana voninahitra azy ireo ary dia nisy ny mari-pankasitrahana izay notolorana ho an'ireo nahazo medaly sy amboara atao anatin'ireo lalao samihafa izay notanterahana izy ireo. Rahantsika avy hatrany ary ny sary mahakasika izay. Tamin'ny kafaliana no nandraisan'ny fianakaviben'ny CNAPS ireo atletany sy ireo mpilalao izay nanandratra avy ny voninahim-pirenena malagasy izay nahazo medaly sy amboara maro nandritra ny tao mpilalovanà 424,524. CNAPS Sport Football no voaoritra ho tompon-dakan'i Madagasikara tamin'ny taondasa ary tamin'ny titaona 524 ity dia mpilalao miisa 8 avy amin'ny ekipan'ny tasy ity no nanatevina ny ekipa pirenena nandritra ny Kozafa Cup. Mbola ny mpilalao ny CNAPS Sport Inono no voaoritra mendrika sy nahafady baolina betsaka indrindra tamin'izany. Trophée nazo tamin'ny 2014 dia ny champion de Madagascar. 2015 match international Kozafa Cup tany Afrique du Sud. 3e place moa tara tamin'izay ho an'ny équipe nationale dia mba nisan'ny nahafaly dia hoe nahazo ny meilleur buteur tany. Fahatelon'izay ny match natao koa tany La Réunion tamin'ny Jeux des Îles. Match tany Congo nahafaly ny tena koa dia ny marqué but iray tany ho an'ny ekipa pirenena malagasy. Fisaorana lehibe dia lehibe mihitsy ho an'ny Arzaka Rabikoto Raoul satria tena tsy manadino sy karakara be dia be mihitsy ho an'ny CNAPS Sport Football izy dia misaotra bevata ho azy. Nisongadina ihany koa i Pierre Ali, mpilalao avy amin'ny CNAPS Sport tamin'ny beach soccer 524 natao tany Portugal. Eo amin'ny taranja atletisme indray dia maro ny medaly azon'ireo atletan'ny CNAPS nandritra ny lalaon'ny nosy farany teo na tamin'ny fifananana maneran-tany. Isan'ny namiratra hatrany tany Europe i Eliane Saoul Nirina. Saouko champion de France en salle 3000 mètres plat et Vioni vice-champion de France à 3000 mètres steeple 2015. Teo amin'ny des Îles indray médaille d'or tamin'ny 1500 mètres. Nambaran'ny télé général'ny CNAPS Andriamatoa Arzaka Rabikoto Raoul fa mariky ny fitiavan-tanindrazana ny fahombiazana nentin'ireo mpilalao sy ireo atletan'ny CNAPS na izany aty amin'ny ranomasimbe Indiana na eran'izao tontolo izao. Tanjona ny isandratra sy mandroso hatrany.